Alléluia. Garavantsika rehetra no ariva sy manonona ny teniny pasoarana eo amin'ny fiainanao indray. Amino titaka rivity fotoana spécial amangin'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny teniny. Romanina toko fahavalo ny andiny faraika amin'ny telopolo. Baiboly dia miteny hoe inona ary ozy izy no lazaintsika eny amin'izany zavatra zany. Raha Andriamanitra no mombantsika, iza no atohatra antsika. Fanontaniana mipetraka tsy maintsy valiana zany. Ny apôstôly Paoly dia nanana fahatsapana tao amin'ny tontolo ara-panahy fa ny fiarahany tamin'Andriamanitra dia fahombiazana foana. Hitantsika tamin'ny karazany zavatra maro izay natreha fanenjehana Yesu latsy torabato, fa izy nanana fomba fijery hafa mihitsy tao anatiny ny atrehan'ny fiainana. Natonga n'ity apôstôly anankiray ity ho tena apôstôly faran'izay mahery vaika tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany. Etina tsy sainy hoe efa lazaiko teto fa vato mitovy ady no nitorahana azy Stefana vao nanomboka niaika ny torabato tonga dia nangataka ny fanahy niakatra ho any an-danitra. Raha eo apetrako ampelantaranao ny fanahako lasa. Ny apôstôly Paoly vato mitoy amin'ny Stefana ihany, fa izy tonga dia niantso fahafatesana satria fanta fa mbola mpanompotra izy. Ary na dia midika an'izay niaina tsy miankina amin'ny torabato fa miankina amin'ny fandresen-dahatra ny ody. Toy izy ny apôstôly Paoly raha hoarina amin'ny zavatra mitranga izay mety miteraka faharavana, fahafatesana, lozo amin'ireo zavatra maro izay natrehako kosa izy ny apôstôly Paoly zavatra anankiray ny azoko antoka. Tsy mbola nisy natohatra raha mbola nisokatra foana ny saiko hoe niaraka tagnoko Andriamanitra. Ka raha tompony eo amintsika tena izy eo amin'ny fiainantsika maro dia tsy misy zavatra anankiray afaka ny anakana antsika zany. Na aretiny io tsy afaka anakana anao eo aretiny io. Za ty hiteny hoe miafatra anao ny arivo ilay Andriamanitra mahafatondro maso dia miteny aminao fianao ilay karazana taranaka tsy azo sakanana miaraka aminy. Zereo ny Exodosy tonga dia miminy folo andiny faina amin'ny roapolo. Ozy izy hoe zaho ozy izy Jehova izay mahasitrana anao. Izy ilay Andriamanitra mpamorona sy mpamoatra anao miteny hoe izaho Jehova mahasitrana anao. Tsy hoe ianao manana Andriamanitra mpamorona mpanasitrana kanefa ianao no voasakan'ny aretina indray nefa izy manohana anao. Dikan'izay amboary mialohan'ny fotoana iravanty fivoriany ny ao anatin'ny saina sy ny fomba-panahinao fa ninona karazana aretina rehetra manjoanao hoentina hoeto androany ariva dia tsy maintsy avadika Andriamanitra tonga vavolombelona zany. Halleluia. Fatary fa rehefa mombantsika Andriamanitra dia ilay mahery indrindram-pony mahery rehetra fantatrao no manohana anao midika an'izay. Ary amin'izao toko voalohany ny andiny voalohany Baiboly dia milaza fa tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra. Izy no antom-pisiny zavatra rehetra. Raha tsy izy dia tsy azo ao rehetra izao. Ka ilay mpamorona anao dia afaka mamboatra sy mamorona izay taova tsy mety rehetra ao anatin'ny vatanao. Noho izany ny aretina dia tsy afaka ny anakana anao zany velively. Raha misokatra tsara raha-panambarana ny ao anatinao, mahalala ny hery sy fahefana ananan'ilay manohana anao androany ary miteny aminao hoe ino za ombanao mandrakarivo ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao. Jaona toko fahasivy ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito nisy ny anankiray teraka jamba namoronan'i Jesosy maso. Io zany tsy misy resaka hoe inona ilay zavatra mitranga. Mety eo amin'ilay dingana mahatampidalaka leny olombelona ve? Mety eo amin'ilay tranga mahavery hevitra n'izao tontolo izao ve? Ny zavatra azoko antoka dia zavatra anankiray. Tsy misy ninona mitranga mitady anketraka maha olombelona ka tsy vitan'ilay mahery sy tsara indrindra miaraka aminao mandrava an'izany. Ka inona tiany dia vono lazaina aminao miaingavy ianao androany arivo amin'ity tapataona faharoa ity Andriamanitra efa nilaza fa afatondro maso anao izy dia voly tsy afaka hiteny hoe hatreo zany ny fiafaranao laingana zany. Tsisy dia voly anankiray ka eto ambonin'ny tany ka afaka anankiran'Andriamanitra zany rehefa hiasa izy.
le andriamanitra mpamorona no any ariva no teny aminao fa satana tsy manam-pahefana eo fiainanao zany. Ary ty takarivo ty raha retina no entinao eto a sitrany anao mialeto raha tova-tsy ampy manana fanantenana fa afaka amoron'andriamanitra ianao no any arivo. Ninninona karazan'olona rehetra afaka mivaza azy satria eo Jesosy tompony eo akaikinao, tsy azo sakanana ianao hoe a ninninona rehefa eo Jesosy. Ny apôstôly Petera dia milaza ny Petera voalohany toko faharoa dia ny fevatra amby roapolo fa nidiakapoka taminy izy izy nasitrarana anareo. Ary amatotoko fahavalona andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo karazana ohatra aretina anankiray tsy azo sabona tamin'izany ny abokana. Fa teto baiboly dia milaza fa ilay Andriamanitra ny fanasitranana dia afaka nanasitrana izay aretina tsy ahisitanana tamin'izany. Le boka tamin'izany a tsy nisy afaka mihitsy abo azy kanefa rehefa nikasika izay mandeha avy amin'ny Jesosy fotsiny amin'ny mampamorona azy dia afaka nasitraka ny abokana teo eo izy nanadio tanteraka an'ilay boka izay mitady ny famorampony. Teteny aminao andro any arivo ninninona hoentinao eo amin'ny Jesosy dia tsy afaka anakana anao tsy androsy zany. Ny antony dia tsotra, sarotra rehetra vitany mandrava azy, ny tsy mety rehetra vitany mamoatra azy na fahafatesana azy vitany mamelona azy. Ka sokafony eo anatin'ny fonao, sokafony ny sainao amaneritreritra ray manontolo androany fa tsy olombelona no antononao eto fa Jesosy. Alleluia. Za reto tena manana an'izao fomba fijery zao anatiko. Tsy misy fanondriana atao poky ka tsy hain'Andriamanitra efaina. Tsisy etaeta atao anatiko ka tsy hain'Andriamanitra manatanteraka azy. Mihoatra lavitra no fahatakara'ny saiko ny fahaizany n'Andriamanitra mamaly sy manao zavatra. Ary rehefa misokatra ao anatinao sy ao anatin'ny fonao izay fomba fijery zay dia tiako ianao anantena no any arivo fa le zavatra sarotra tsy hain'izaniza atao iny. Zaho zao tamin'ny herinandro namanka ela anankiray efa tsy mahina-kanina intsony izy, ny tanany droite efa tsy mihetsika intsony dia nefa izy any teknisianina tato misika dia tsy mahina-kanina tsy mahasotro rano dia lasa tena nandeha namangy azy tandretranony tena fa ela be zany dia hoe tena fa mihely dia taitra tena nalahelo be dia nantenakany dadato nonao moa zany ambassadeur no tetako hoe makanesany fa tonga atao aminy a dia nijery azy dia tena tsy fanaisany amin'ny etany teo aloha mitsy le zavatra nahitako azy sy niaraka tamiko tany a latsa-dranomaso nijery azy hoe sanatria hoe zao ve sisy fantao an-tsaiky tao nahita azy a olona afaka misakafo tsara afaka miteny tsara dia ozy a mamangy anao a tahaka ny namangiko a zay rehetra ny vangiko teo alohanao. Androany ariva hoa nitenenako androany atoandro nitenenako aminao zao kehitriny zao manombo misakafoana amin'izay. Le tanana tsy nietsika tonga dia nietsika, le tongotra tsy nietsika tonga dia nietsika. Afaka mipetraka soamatsara androany ananontany efa manomboka misakafo tsara izy. Alleluia. Eneo le ty famarinany ty ninninona lazay nizanizy mombanao mekavy anao a raha Andriamanitra mombanao a tsy misy masakana anao zany. Amen. Mamarika toko faharoa andiny voaloha ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo a nisy tantaran'le malemy paralysisa vakina ny tafitrano a dia nampidinina teo amin'i Jesosy. Tena anankiray monjy avy amin'ilay mpahary tonga dia sitrana le marary natanjaka teo aneo izy ary afaka tanteraka ny rofo teo aminy. Maro reo olona marary tao nefa nalohany atao hoe fitsaboana dia atao ambony tany efa niteto hôpitaly nefa niona tamin'i Jesosy ny teny zavatra nitsaka tsy ombavahoana kory maty fa zay tapitrandro fa raha mbola mijoro ianao mifantikiny fa vitan'i Jesosy manao zavatra rehetra tenenino kaikinao vitan'io e. Ny sasany lazaiko tsapy fa herinandro sisany fe-potoana dia hofaty le olona rehefa miaona amin'le teny izy dia sytrano tanteraka hitantsika ohatra zao teto amintsika hitany masosika raha lajery voalaza vovavolombelona teto izy potika ny rano natao ny analizy dia hita tao amin'ny rano tokoa ny fisiny zay zavatra zay tao amin'ny vatana
fa rehefa nino an Jesosy izy raha efa potika indray lasa ray vaovao, afaka mivoaka somatsara, afaka mipipi somatsara, afaka misakafo somatsara. Le herinandro lazay dokotera fa fepotona sisa iaina mandraka androany izy mbola miaraka amintsika eto. Alleluia. Dika zay zay teninizanizy no midika fa zay zaka famariana hitranga fa raha miaraka amin'ny Jesosy tokoa ianao ka mily fa mombanao izy sisy ninninona asakana anao zany tsy maharety za zao mahita androany fa ninninona plano fahavaranan-kaninanao ninninona programme andavonanao tsy aminy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Namana zay nisy olona nentina tamiko tonga teo amiko izy no niarety dia bitsibitsika ilay mpitona azy hoe zao lazay mpitsabo izy hoentina mody izy ity vadalerangazany io fa tsy manana fotoana iainana mihoatra ny tapabolana io. Dia lera namana hoe raha samy faty any ka hoentina mody anao makany amin'ny pastera ao Jesosy. Zavatra mitranga rehefa vavavanga le raha matoa zavatra miseho dia zao sitrana tanteraka izy le tapabolana maherina andrasana hatramin'izay nanomboka tamin'ny 2013 io problème io ty 2015 mbola tsy tapitra le tapabolana fa mbola velona izy. Ary zao zavatra tiako tsorona aminao rehefa nahita n'io vehivavy io dia za teteny aminao hoe tsy hoe be finoana be raha atsasaky ny vera latsaka ny sotroana nefa mila efa hoadiny ra izy no misotro an'le izy teo masoko. Dia ozy mijery le raha matoa fa mba samy resaka resika ozy atanakapo hoe tsy misy mavita an'izao raha tsy Andriamanitra rery, tena tsy vitan'izan'izy zao raha tsy Andriamanitra ny manao an'izao. Nefa an'izao niniko ny tapenana ny masoko tsy mijery zay hitako fa ny banjina an'Andriamanitra taoriana ny vavaka mandraky tiny androany le tapabolana tsy tapitra fangaza ihany ozy io raha matora ny verina ny jovavolombelona. Pastera ozy izy dokotera ny teny taoriny le victoire azo tamin'ny fanasitranana fagagana ozy izy nanasitranan'Andriamanitra anao fa mbola fagagana raha hiteraka ianao. Voninahitra ao amin'ny tompo fa mifaneny zay miaraka amin'ny zazakely izy. Alleluia. Teteny aminao andro any arivo efa ela no nahitako fa an'Andriamanitra miery. Velona Jesosy tena navarina satria eny am-piantsenana mandoalika le olona miteny hoe pastero voninahitra ao an'Andriamanitra, voninahitra ao an'Andriamanitra, voninahitra ao an'Andriamanitra fa miasa mahery izy sendra mandalo fotsiny eo amin'ny fiara izy mandoalika tena voninahitra ao an'Andriamanitra. Velona Jesosy nao ka io Jesosy ko velona io hoentiko eto alohan'ny arivo. Io Jesosy ko nanao zay zavatra rehetra tsy takatry ny saina sady Jesosy nao koa satria Jesosy ny kristiana izy le avy amin'ny Nazarety sakana tamaty tamin'ny andro fahatelo ary ho avy izy hitsara ny velona sy ny maty hiverina indray eny amin'ny rahamanlanitra pakatra ny fiangonana teteny aminao velona Jesosy. Za mananiva te hijoro aminteny ilazanao fa zay nizaniza miaino ahy eto androany arivo ninninona iantsiky ny aretina fanaitainana ny Andriamanitra amin'ny fandesenana afaka anao androany arivo. Ary hitako fa ireo karazana sakana rehetra nampahory anao hatramin'izay tia ny tapataona faharoa idiran'Andriamanitra hanafa tondromaso anao tanteraka amin'ny fahafahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ozy izy baiboly raha Andriamanitra ozy izy momba antsika tsisy atohatra antsika zany nahoana ny Salamo 4:1-7 ny Andriamanitra dia mpanjaka ny voninahitra. Izy no Andriamanitra ny anjely rehetra ny an-danitra. Izy no Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra nanita masina ny tsity na eto an-tany na eny ambany tany sy ny ranomasina. Izy manana fahefana fe sy maintsy akatoavy ny zavatra rehetra satria ao amin'ny Filipiana 2:7-10 ny teny antsika amin'ny baiboly fa lohalika rehetra na ety an-tany na ny an-danitra na ny ambany tany zay manana anarana rehetra dia tsy maintsy manaiky ny anaran'i Jesosy. Noho izany niza mandeha ny feoany ka mandeha ny teniny dia
tsy maintsy manaiky ny anarany ianao zany rehefa tonga eo mitoerana anankiray ananao fahatsapana hoe sarotra mifandehan-draharaha tonono fotsiny ampinoana sy fatakana ny anaran'i Jesosy ianao hoe tsy nikolopoana no fidian'Andriamanitra ianao misy fanosorana miantso anao atany ambroaka araka ny teny tompo hoe fonombola tsy nitontolona atao akiboneny akory ianao izy a nefa fantatro misy taony Jesosy nandeha amin'ny Luka toko fahavalo nandeha mivoalokatra nandeha mifatelo dia mony fito ny tao Maria Magdalena teny tokana ny namoany azy manenjarentsika kely zay teny zay amin'ny Luka toko fahavalo nandeha mivoalokatra nandeha mifatelo ary taona kely zay dia lasa Jesosy mitety ny tanàna sy ny vohatra ny tolo filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary no mifololahy nanaraka azy mba ny vehivavy sasany izay sotrariny tamin'ny fanaratsy sy neretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany demoni fito teny tokana avy eo ambavan'i Jesosy namoaka demoni fito indray mandeha ao Marka toko fahadimy nandiny voalokatra nandiny fahadimy ambin'ny folo teny tokana teo ambavan'i Jesosy namoaka demoni mihoatry ny 9,000 atao hoe legiona tao anatina lehilahy anankiray possédena devoly be dia be ka ny zavatra mitranga dia tsotra ao amin'ny herin'ny tenin'i Jesosy indray mandeha dia misy fahefana mandrava ny asan'ny devoly be dia be mety ho ray ilay izy mety ho fito mety ho 9,000 mahery na 9,000 fa teny ray dia ampy ka ndro ananivo tiako fantatrao fa misy tena milatsaka eto raha-paminanivo raha afaky nino andray amin'ny amenina ianao ninninona karazana devoly rehetra mety mangeja na eo amin'ny fiainatokantranonao na eo amin'ny asa mandraharahanao na eo amin'ny vatanao na eo amin'ny zanakao na eo amin'ny ankonanao na eo amin'ny manodidinanao teny tokana le izy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia baraka halleluja io devoly tsy mifidy toerana azo lesana ary ny asan'ny devoly tsy misy raha ataony akoatra mamotika fiainan'olona ahoana moa na mitehany amin'ilay fiainan'ny olona tedavy ny alaina ilay fahatsarana ny aminao dia soloana amin'ilay faharatsiny nefa izy tsy mety ho tsara mandrakizay raha vany fotsiny le izy aza mahita mitomponanareo fa hiasa mahery izy aloany satria fantatro fa rehefa mombantsika Andriamanitra tsy misy devoly atondra antsika zany mandrakizay ny anaran'i Jesosy za zao Andriamanitra miteny amiko zao fa misy olona anankiray zay hoy ny androany satria manokana spesialy ty afatra androany ty alohan'ny anakanany devoly ianao dia zao lazain'i Jesosy ny aloha tsy maintsy sakanany voalohany satria izy no loha lalanao ny androany ary izy no vody lalanao dikan'izay raha mahasakana an' Jesosy izy dia mahasakana anao nefa tsy possible asakana an' Jesosy izy fa limeno amin'ny fotoana ianao fa tsy asakana anao mandrakizay zany izy halleluja ianao ve mahalala fa raha Andriamanitra momba anao dia zao zavatra mitranga na mpamosavy na mpandringana na ny ekipany elo ray manontolo zay fitsoinao azy dia tsy afaka mianakana anao aonina sahiko miteny an'izay sika mantsy miresaka mikasika momba ny herin'Andriamanitra tsy afaka miaraka aminao tsy ahafahany devoly manakana anao zareo ny Isaia vetivety Isaia toko 7:50 nandiny 2:40 ozy izy Jesosy ino ozy izy zany nahary ny mpanefi izay mifofotra ny afo amin'ny arina ka nahavita fiasana anaovan'ny asany zao ozy izy nahary ny mpandringana mba handringana fa zao ozy izy fiadiana rehetra izay voaforona amerezana anao fotsiny dia tsisy ambiny ary lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra zany nova ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinana avy amiko Jehovah eto izy milasy eno tsara izy Andriamanitra avokoa no nanao ny zavatra rehetra samy asa ny tanany avokoa ny olombelona rehetra sy ny zavaboary rehetra nefa samy manana ny anjara toerany avy eo amin'ny fiainana zany hoe misy ny foronon'Andriamanitra noho tsy fanao zany zay le zany amorona mpandringana mbandringana matoa Andriamanitra namorona mpandringana ilainy reny ny foronony reny natao ny foronony ilaina zany mpanenjika ilaina mpiteny ratsy ilaina mpialina ilaina mpanakolo ilaina mpaneso manjany tsisy manao zany rôliny zany da tsy misy azo ampiasaina amin'izany jelotsara aza anisany fotsiny avy reno aza mba anisany fotsiny averiko sara ino zany nahary ny mpanefa izay mifofotra ny afo amin'ny arina
ka mavita fiasana anaovany asany azany maharo mpandringana mpandringana fandrina fito ambiny folo fedina rehetra zay voaforona melezana anao dia tsisy ambiny zay fotsiny ny anao fantatra ao tsy problema ny fisindreny fa ny antoko ao anao ny fisiko ao fiainanao rehefa momba anao ataoko tsy misy ambinina ny fiasandreny satria za miandany aminao rikasady rinosakataya etetrany ty zavatra anankiray ty angady misiky eto Madagasikara misy n'ilay atao hoe rabokona any ambanivohitra zavatra miseho mifanahy io zany dia mampahorina ny tontolo ambanivohitra le izy nefa zao zavatra mitranga lasa mivavaka daoly ny olona rehetra satria tsy vitany ny odigasy tsy vitany nininy ny rabokona ny anaran'i Jesosy rery mekeny rabokona rabokona mifofotra manao ny asany fa ombadiky ny asany rabokona ohatra manosiki ny olona ekoka tombototobo ka mifanarasy matoa misy sy navelon'Andriamanitra iasa izy mba isy ampisongadinany eo amin'ny fiainanao fa mbola miasa manakandreo n'Andriamanitra amin'ny fiarovana amin'ny fitahina amin'ny fanasitanana fa atahoina fanasitanana raha tsy misy aretina misaona n'Andriamanitra ny amin'ny aretina mba ahitatsika feo amin'ny tany fiainantsika ny tanam-panasitanana io problematsika nanay problematsika diso fijerytsika rehefa mijery baiboly vakitsara ny baiboly alleluia tsy fidino azy reny neny anao azany fa manatanteraka ny antom-pisiny fotsiny izy mba ampitombona tsara ihany koa ny antom-pisina ao amin'ny Kristy sy ny ampisongadina ny fantosonao mazanak'Andriamanitra anao azao tsarovy mba ao anatinao mandrakarivan'i Jesosy dia tsy antony atonga ny zana-tsipika devoly foana fa kosa ny zavatra azo antoka ninninona programany devoly tia nakana tia andrava tia amotika amin'ny fiainanao amin'ny retoetra ratsy ampiasaina dia teteny aminao Andriamanitra efa niteny fa ny foroniko reny anao ny asany amin'ny fandigarana fa ny anjaranao ny 570 ino izy izy reo fedina rehetra voaforona melezana anao ianao io hozy izy hoe ataoko tsy misy ambiny zany na ray halleluia halleluia tsy natao izy fiatraika n'le izy satria zany renao teto ny tompo tsy nametraka hoe misy karazany manokana le izy tsy voafe fozy izy ny fiadina rehetra voaforona ka hoe amelezana anao sy ny teny koa izy hoe voateny ho fantatrao le izy na tsy fantatrao fa ny zavatra zoantoka dia zao Andriamanitra tena ny fotsiny no ny teny ao amin'ny 570 fa tsy ambinina le izy fantatrao fa raha tsy enjena anao tsy mandeha mafy be ny vitesinao allo raha tsy atao tsinitsinina ne sadraka tsy miasaka sabedina koa tsy afaka nahita Nebukadnezara hoe présentant anaty laforo ny zanak'Andriamanitra telona tsifo ny faefatra nitany izy dia latsy sy ny teny hoe nahitany Jesosy fa manino Nebukadnezara no nahitany Jesosy nanay le vision anao tapety tsy ahita ny fomba an'Andriamanitra anao fa ny mpitazana anao mahalala fa tsy possible fa misy tanan'Andriamanitra io halleluia ary fataro amin'ny ty tapataona faharoty io tanana goavana be io miaraka aminao io tanana io mamiana anao io tanana io manosika anao io tanana io mananatra anao io tanana io momba anao halleluia ieteta io tanana io nanosika any eli aorina miaraka amin'ny sauvage kalesa Eli miazakazaka madinika nefa tsara ohatry ny mahatsara hoe Eli hitatsika fa ny zanak'Israely ianao ve mahafantatra fa
ny vitesina tortue eo anaty fasika tsy mipatinina mandeha tany tsy gazon izy miraikitra fa eketrety le ganagana be tena avy any Egypte reny mba niaraka tamin'izao le mpitan-dranomasina mena avy tany fa zao kalesy be izy manenjika avy atoriny fa rehefa présent eo ny tanan'Andriamanitra ianao ohatrany tsy rototra tsy taitra tsy misasatra tsy mikoropaka fa zao ny ao anatin'ny fonao za tsy maintsy malalany za tsy maintsy malalany za tsy maintsy malalany Jesosy dia marina aminao salama fa 7:25 zany anefa dia omeny any ho an'ny malalany na dia matonga azy izy kendeo lavitra mihoatra no ny fanorinao ny hotahiny ny ho tonga malalana tsy mahaleteka ao an'Andriamanitra alleloia rehefa tena miraikity amin'i Jesosy ianao misy fotoananao ohatrany ohatrany hoe ianao rery fa rehefa misokatra ny fonao miresaka aminy dia renao misy hoe avy any anatinao miteny anao koa vavanao hoe Jesosy hoe tena tiako ianao raha zao zao miseho amin'ny kelety ianao ngamba ohatrotry zany fa zao tsy maninona kambiny na tsy hitako azy atiako foana satria ny tananao eo amin'ny fiainako mba misy fotoana Jesosy zany mba te-handeha ohatry zany hitanareo ny secret tonga an'Andriamanitra tena hoe hisetrasetra manao tsy fanao ny ao fiainanao ataovy mihoatra lavitra ny etaeta ho tahiny ao anatinao ny fotoana omenao azy amin'ny fankasitrahana aza amin'izay hoe inona zay mbola tsy vita zay zavatra mitranga mitady anokatra vavanao ilazy fa nafoiny ianao tsy mafoy ianao zany ny avo indrindra ary tsy manao sobohotananao zany ny velona mandrakizay eo aminao izy miainanao izy mikarakaranao izy tianao izy mihevitranao izy tsy maharetehaka ho azy alleloia zany na tonga ny sadraka sy misaka sy abedinago le lafo ny detadety fa tsy hoe koa hoe ary rehefa voanidina taony zanak'Andriamanitra dia nijolofitra ny laforo mipokany ary tonga dia mivoaka ry zareo miredareda vo may menamena be le afo fa zao fotsiny amin'Andriamanitra avelao io redareda eo fiasoroko fotsiny ny heriny tsy mahafaty zany ny spécialité amin'ny papa alleluia ny maso zao tontolo zao mahita hoe maty vitany eo hoy izy Andriamanitra esorina ny heriny tsy mahafaty fotsiny fa mahazo miseho allo Daniel vona tsy mitany andavaky ny leona ary toa tsisy leona naneny toy izy Nebokadnezar Darius mpanjaka oay ary toa tsisy leona nena na hena atsipazany izy teninary io jerena natsy ko dia maty fa tia Daniel no ahoana ry mpanjaka fangainao mbola tsy maty zany eninao zany voatao niakatra moramora izy tsy maintsy alefa nitady fa tsisy afaka miditra andro allô voaka somatsara tsy kitihana satria nahoana tsy nahasaka anazy ny lavaky ny leona tsy nahasakana ny sadraka sy resaka sy abedinago ny laforo tsy nahasakana ny Estera tsy atrika ny Asirosy mpanjaka ny sabatra teny an-tanany tafavoaka ihany ny Jiosy ary zavatra mahagaga mitranga daholo tokoa loatra hoe misy hoe io le afo io le liona io fahatezeran'ny mpanjaka fa zao fotsiny esorin'Andriamanitra le heriny satria le mahery indrindra eken'ny hery rehetra no miaraka aminao so dia adinonao ary fa ny fombany ianao no ambony indrindra mihoatra no sakana rehetra lalovanao mahita ny heriny mihoatra lavitra no ny hery izay manakana anao fa izy mihevitra mihoatra anao no ny fiheverany zao tontolo zao te hafa mafy itrety tany ambositra izy moa nanampoa tany ambositra izy mpandatsabaratra izy andeha andatsaka indray no ny latsahana tamitafika
ranomasina tena ambanivohitra misy rangam-panondro sambo be zay dia io rangahy io no teny hoe lehilahy raha tafavoaka velona io zalahy kely mitorotoro filazantsara ty io mpanandro tamin'izany hoe mbola tsy nanambady zay sy pasteur Bien-Aimé zay miaraka tanoranora kely izy fa za moa ambinina pasteur Bien-Aimé alleloia dia nandeha teny ambanivohitra dia ilay namako zany amin'ny alina ao anatin'le trano satria malaza be io rangahy io mpandatsabaratra mibola tsy misy ohatr' zany ary tsy miraty mitsy dia matahotra ny olona fa adao ny olona maka hodivaratra dia rehefa resy lahatra le olona tany ambanivohitra natolotodao ny hodivaratra dia midorana teo tanàna test izy hoe fa manino ny amisetrasetra nga misy andriamanitra manahaka ana fomban-drazana fa azo tsino ny ah dia mizonony teo sy nesetra natory zay ny alina oena ny ariva zany zao izy izy dia mizonony teo mizonony satria tena tsy aritra misy izy fanatrika tamiko izy toy zay tamiko raha velona koa jesosy fa ianao mihitsy mifojeny voalohany dia ozy izy rehefa aveo za zany tsofoko rano izy dia ranosina na dia izy am'izany tonga dia miakatrafo dia misy tanao lena tsy ampifana tonga dia le miakatrakatra mila tsofotsofona kely reny za zany mijery azy tena ondran'le zaza midodo be reny dia inona ro mampakatra n'lena angaty dia misotsiny izy zao raha rivy ny fotoana farany raha tsy zavatra manjoanao androany alina dia zana ny olotra niotiko fa raha misy zavatra mitranga kosa anao androany alina dia zao verina ny amiko daholo ny olona rehetra makafanafody teo amason'olona rehetrarehetra dia hoy zay hoe zay tokoa tanteraka tokoa zany teneninao zany ary zao raha velona koa jesosy fa tsy akasika zany ianao fa niodinao raha pitso marena no entiretao sarety fa zay tsy mialeko raha tsy voadotra nio dia ariany jesosy ianao satria tiany ianao alao aloha zany mantra za tiany foana na jananana zany ety akoanao izy tiako zay ok fa ny tompo afaka izay tiako tenena tsy titre le fanompona conviction izy joro rehefa aveo lasa andeha natory ny alina inona zavatra mitranga le namako anankiray andraso moa fa mbola misy fotoana mba izay miakatra ty fa ny amarovoay zao mitandrina efa pasteur izy zay fa ny amarovoay ny mitandrina fa maninona ho asy andro tsy mangatsika ka lepetoko reny dia za natao ohatra hoe izy tratran'le izy dia mivavaka ao anazy fa ina atao se dia sanatria vava latsaka mihitsy pipiany fa ina atao tena matahotra be fa misy tahotra be ato anatiko hoe izavatra mijoantsika azy sisy ninona ho fa maty dia vita mivavaka tompo miferovanao iaraka aminay fa maika midotrotro zay raha pitso amen misy fotoana ilanao vavaka fa raha menasy devolony ny ampivavaka anao adiny ray sy hoe zay vao no alibavaka sifa dikanina tara loatra fa eo zany fotoana tokony irelaxa tsara ianao natory zay ny alin'iny maraina dia adimiko ohatran'izay fa niesotra beka amany maraina adimika aika iandroany le fotoana ika ray miaraka amin'ny ody irany sarety nidina moramora zay sy pasteur Bien-Aimé dia nidina teo dia ozy maintsy dia ozy izy rehefa aveo tena niodiko faratapo indrindra ozy izy nefa nampiasaiko fa tsy nandaitra tamiko tena mahery le andriamanitra ivavana dorana voninahary jesosy re dorana le ody erany sarety dia ozy izy fa teo izy misy farany ty anankiray teo izy izy mba tazoniko fa maninona ody may sy aminy izy ty dia misy menaka kely zay ataony ao anatiny eo dia misy scorpion dia ozy izy ty scorpion ty ozy izy rehefa ataoko ambavako dia masaka fa tsy maty fa raha ohatra ozy izy ka ataoko ambavanao io zay faratra testa faratra ka tsy maninona ianao dia zay ozy izy voariko ty fa raha tsy zany ozy izy dia ampiasaiko azo mamila vanona rehefa hitanao ny andriamanitra ny asa teo dia moka ozy tena marina ozy fa zay farana dia namposian'ny olona teo zay tokoa fa zay marina io fa tsy namena mihitsy ay zany le olona rehetrarehetra mitahiran'le odiny araiky daholo koa izy mihitsy zany ray aman-dreny be ao tanàna mitsabony olona tena daiky tairareo ay avavaka mafy nalaina le mainkivo le tanan'le maiko manao tro
henoko ohatrany mamay be gamba pozona ve sa afo fanamasina tsy haiko tsony izy navoaka ny anazy maty fa ny anazy sarbon tonga dia navoaka ohatr'izao hitanareo masamy hafa ty ray ity maty ty ray ity tena levina ohatry ny arina tonga dia nandohalika ingaray anaraka an' Jesosy amandrak'izay tsy rotsy hitanareo a ty tany ty mitady Eli mahasadefi alleloia karazana fonotraniza no everanao an'Andriamanitra sy ny fombany anao atraizany fidonany zany atao hoe fatakaranao avy eo amin'ny teny fa rehefa mombanao Andriamanitra dia tsy maintsy mahomby anao ekereto hoe misy karazan'olona tsy miantso nininao azy fa zao mitoetra mifatikina fotsiny izy fa indray ny fisasaran'ny olona mandritry ny arivo taona men'Andriamanitra azy dia mandeha mba hiampy misy zany eto ambony tany azako sy vavabelo zany fanirian'olona rehetrarehetra eto amin'ity tany ity zany hoe hanana an'izao hanana ny ary hanana ny azy ao anatina fisasarana farany zay etsany fa Andriamanitra rehefa manao kajy dinganodolo ny kajy ny saina maha-olombelona ary io le tao hoe ity zany fa teneko anareo misy karazam-pitahina mbola mety azo elonana fa misy karazam-pitahina rehefa Andriamanitra ny anaotrany ataony amin'ny Solomona ireny tsisy kajy azo izaniza idirana tsoa fa tena tonga dia manao mamparanakivy ny zavatra ataon'Andriamanitra ty tantia fangalovana tsy fanaperana zay azo hitanantsika tsapaina tsy hitany masitsika fa mitombotsoa goavana be afaky miainantsika eto ambony tany raha mbola mihiratra ny masonao manam-pofinaina ny vavoronao manompoan'Andriamanitra tadiovana azonao zao rehetra zao nefa veriny ainao a dia zava-pony zany aza vela isy ninino sakana anankiray atokanao anadina fa melin'Andriamanitra mihoatra no zavatra rehetra alleluia alleluia nataon'Andriamanitra foanany fotsiny ny herin'le sampy teo ohatra le afo ny foanany ny hery ohatra le koa le sampy tonga dia tsy miteny zany hoe rehefa mijoro miaraka amin'ny tompo zany ianao tonga dia ampisan ohatra ny Andriamanitra bala atao karmena koa ny Andriamanitra le fanafodiny rehetrarehetra gina tsy sy ny tenina ray lalovina isy ny tompo ohatrany farany baolina ka mimany ianao androany ariva fa hiasa mahery ny fiainanao Andriamanitra ny antoka anankiray faharoa ananako antoka mihoatra fa nao zavatra Andriamanitra rehefa miaraka aminy ianao dia zao devoly mihitsy tonga dia mibaradaka nao tsy kisainy ny elo ray manontolo vao mahafantatra misy olona mahafantatra ny ataony io tonga dia mifitsaka ry zalahy zareo nomeri tonga tena amin'apolo andiny fa tena amin'apolo fa tsy misy fisikidiny eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fankatoavana eo amin'ny Israely fa amin'ny fotoana ny ilazana amin'ny Jakoba sy Israely zay efa nataony Jehova ka tsy misy olona ray fitaovany devoly eto ambonin'ny tany na herin'ny faharatsina ka navelon'Andriamanitra omby eo amin'ny zanany zany zao no tiako ataonao anatin'ny saina manomboka androany ny zavatra rehetra dia tsy misy ary talohan'ny teny fa taorian'ny teny daholo noho izany tsy misy anankiray amin'ireny ka natao anampahefananohatra ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy manaiky ny anaran'i Jesosy ireny ary anio mino ianao a fa iseho eto ny voninahitry'Andriamanitra rehefa atsotsika io anarana sarobidy io amen alleluia zao efa niteny taminareo misy fotoana fa misy hery mahavariana ho a miadimiadiko foana tsy tamasina izy fona za koa raha variana tsy dia mandeha le izy fa imbetsaka raha misy ny afakitatarany zany ijoro vavolombelona ohatso paster Joy io tsy dia mandeha tsy loza tamin'ny fampiasa fanompona voalohany vao nanomboka dia miatrika zavatra be dehibe zay fa ny zavatra nyseho tao ratin'izany teo foan'Andriamanitra ny an-tany taminay zavatra nyseho tao anatin'ilay dia tadio misy raha matono miteniteny foana dia vao niteniteny foana izy a kendaroroka atao tsy haiko ino nazo azy dia tonga dia ohatrany vony hitanareo ohatrany vony allergiena mihinan-javatra ireny dia ohatrany olona nohan'ny fanendry ireny voty be molina sy tena tonga dia tsy nahateny
aorina ny fitenenan-dratsy mpanompon'Andriamanitra. Dia avy eo miantso maty mamafavina pasteur Zozo zavatra teny momba anao zany efa nio na dia tsy raraiko azy zay teny miantso zay fa mampiropaka na malahelo anazy dia vavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy sy trano izy tena nitomany aho dia afaka le izy vo afaka le izy rehefa avy eo tamin'ny efatrefatra rivan'iny ndray nihetsika ndray natambavy tao ka natonga an'iny afa aretina tao zao ka mafana fa iny tsy miva misy fa za nareo tsy tiako misy nareo manamina le rodony fa tititity verina indray fa le faharoa efa mafimafy tavavery miantso amin'ny pasteur zao dia zao tsy kisy dia anao Andriamanitra toy izy pasteur alao aloha mba anara totokely eo fa za tsy hoany pasteur zao zany etombeka rety za tsy hoany zay tena zany koropako zay aloha reo zany andeha hoany maintsy an'le olona fa tsy manilo vavaka ho an'le olona sotra ny tompona famorabony fa tsy faly le raha mantody lasa izy natoany pasteur tsy teny raha tsy anontsony efa lelan'Andriamanitra hitanareo fa rehefa manao foana moa tsy maintsy manao fanatitra be ino fanatitra be faly be anaity tena faly be Halleluja afaka izy tena tonga dia nafan'Andriamanitra izy tsy dia mandeha tsindro zavatra mitranga ohatr'izany Halleluja za mahita hoe misy zavatra be dia be tian'Andriamanitra atao satria Andriamanitra ny teny hoe aza maneny izay voahosotro ary aza manisy ratsy ny mpamolanika le izy anie ny tena marina ianao mazanak'Andriamanitra anao izay zavatra atao aminao dia ohatry hoe atao amin'Andriamanitra indrindra le olona ny fidiny sy ny sorany ireny hitanandroany fanerin'Andriamanitra andavan'ireo faratsiana rehetra mitambatra manohatra anao ary ninona fiadiana rehetra voafolona amelezana anao tsy ambeny izany ny antony satria lehibe izay ao anatinao izy no ambony indrindra izy no mahery indrindra tsy raha arak'izany ianao amaina Halleluja Andriamanitra zao miteny amintsika androany amin'ny fahafatondromaso na mpanantenainy efa manomboka sady le izy amin'ny anaran'i Jesosy ka raha momba antsika tokoa Andriamanitra tsy misy ratsy ahomby zany mafenantsika mandrakizay tsisy afaky ny avita nakana anao zany iny efa teneniko nomeri tonga tena 19 na ny devoly sy ny ekipa ny any ara sy zay ampiasainy vao manomboka misikisikidy anao eo tonga dia mahita raharan'Andriamanitra nomeri tonga tena 19 ataoko ahoana ny fanozona zay tsy mizonon'Andriamanitra ataoko ahoana ny fisady zay tsy nysataony Jehova eo zany izy mijery hozony mahita raha eo ka ny anino any am'izao fa misy programa mikorotana satria voatononinao fotsiny ny anaranao dia ozy izy ny devoly za tsy mavita manozona an'io olo kaiky Jesosy Halleluja hitanao eto zany programa mikorotana satria rehefa momba antsika Andriamanitra tsy misy masakana antsika fa nanielo raha miabandona ya na ny fahavalana mahatsiaro hoe andany fotoana indray tsika raha nisy ratsy an'io satria fantany fa avadika Andriamanitra vavolombelona indray zany rehefa avy eo alao pirina meloha amin'ny fotoana rakiteny io satria tsy misy raha eto antany ka afaka ny anozona zay efa nitahian'Andriamanitra mba fantatrao ve voatay ianao Halleluja eto reo karazana fanekena ratsy rehetra koa misy karazana fanekena ratsy tany aloha zay efa amerahanao tamin'ny devoly ohatra reny le fanatinatitra koa reny atetitety na ohatra resendra fa nisy an'izany nampandrompandrona tamina rano tsy fatapeviana reny Halleluja any zao nisy vehivavy tsara tare kely zay manao fanekena tamin'ny devoly dia zao ny zavatra mitranga lehilahy rehetra zay miaraka taminy hoe anambady tsy hivoaka dia na misaraka na maty io ny problema netiny zany ka izy tia efa natolotondray mandeha no an'ny Satana dia taorinan'io koa izy tena mihitsy miditra engagement tamin'ny devoly tena mbe doany reny dia nefa ranany potika sy korotana ny fiainan'Andray manontolo raha tsy tonga teo kiondalina anankiray nandraisany an'i Jesosy nanaova ny fanekena hoe vita zavatra mitranga taorina nandraisany an'i Jesosy mety namambavaka izy zao izy any manambady mananjanaka Halleluja ny Andriamanitra tsy manary an-dalana fa zay natombony dia ho faranany ka za mahitsy fianao io mety kely fiandohanao fa ho lehibe indrindra ny fiavaranao
ny teny Andriamanitra zao androany ariva hoe le rivotra mony nanokatra ny ranomasina mena iny itsoky eo amin'ny fiainanao fomba tsy tamasina izy anokatra ny lalabenanao ihany keo ny androany amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Raha ianao le olana rehefa aminanina ampinoana tsara tika ianao ite-tana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleloja. Za zao mety fa ny zavatra tsy namolen'Andriamanitra ny fiainao dia hongotana androany arivo. Miala ny ozo, miala ny fanekena diso rehetra, miaisitra ny renina rehetra, misokatra ny sakana rehetra, ny fahoriana sy ny fahantana, miala lavitra amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Rehefa fantatrao fa mombanao Andriamanitra na ny devolon-tena ny aza tsy mahasakana anao zany satria ny rahany Jesosy ary izy reo izy nandresy azy noho ny rahany Jesosy sy ny teny filazana azy rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Apokalipsy 4:10 sika efa manana ny rahany Jesosy ary voalaza fa misy hery eo amin'ny rahany Jesosy ary tiako fantatrao fa ny devoly tsy afaka manao ninonina amin'ny rahany Jesosy. Misy olona anankiray tsy teo zareo satria tsy teo zareo fa mandeha manompo misy mandrava ny tranony resy lahatra izy didiny ny tranony amin'izay ny rahany Jesosy. Jesosy ho tsisy mpiambo mety fa rahanao salabiny ataoko manodinina ty toerana ity tsisy devoly mandikany eo zany tsisy asan'ny devoly mandikany zavatra mitranga tsisy nanafika le mpangalatra tsisy ninina mafy teo tokotany miaraka miarina sy ponipotsiny tsisy nizanizana mono le olona tsy teo zay fa fokon'olona vory ny trano mihidy naninona teo vonomin'ny anjely. Halleloja. Ka zany sy fijoroana avariana anato ao ambadiky le teny. Halleloja. Satria ao ambadiky ny teniny renao dia misy vokatra miandry anao. Variana be tamin'ny tantaram-piainan'ny Joba. Joba amin'ny Joba toko voalohany 9:20 ringana daholo ny fananan'ny Joba ray manontolo. Ary Joba navoazy dia satria Satana afaka ny ampangazy. Toy Andriamanitra hoe taizanao ry Satana nandehandeha teny amba nijerijery zavatra tena tany tsy tsotra zany. Ay dia inona ny hitanao? Toy Andriamanitra fantatra Andriamanitra toy izany inona ny hitanao? Nahitan'le Joba mpanomponao iny avatsy. Iny anera ohatra ka tendrenao kely fotsiny fananana iny dia mivadika aminao iny. Dia hoe ay mahafinaritra amin'ny olo vavolombelona anankiray voalohany hitako mahafinaritra fa fantatry ny devoly ho fetrany hoe tsy afaka manao ninina izy rehefa eo Andriamanitra ty hafa aloha mafy be ho any. Ka noho izany dia mangataka permission alalana aminao avy anao mboka asia kely ho fiainany vozy Andriamanitra hoe zao ary meko fafany anao fa zao tandre miainy tanareo raha voandriamanitra zany ny teny ianao tsy makasika eny tonga dia ny devoly hatreo zavatra rehetra azo korotanina daholo fa ny ainy Joba tsy azo mpitihany. Rehefa tsika tantara momba zany rava ny fananan'ny Joba sy ny akonany ny tena sy ny vadiny ihany sisa kanefa tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy. Na rany Joba fa tsy nety maty mahavariana, na pahoriny Joba fa tsy nety maty. Mety amin'ny tany teny ianao fa maninona Andriamanitra no nanaiky an'izany tamin'ny Joba satria Joba mpanompony ary ny mpanompo natao ho sedraina. Dia ianao mety amin'ny tany hoe zany zany dia ohatrohatra ny Joba koa tsy mitovy nareo sy Joba. Joba mpanofy ianao zanaka ary ianao dia zavatra anankiray tena nytany amin'ny tompo Jesosy tena entsina ny izy zany lalina lalova ny mpanomponao zany fa zao ohatra nyzoatran'izao ka le mpanomponao reny ave zany dia tsy maintsy ho sedraina zoatra ny Joba. Tena izy izy ny tompo tsy mitovy nareo. Joba mpanompoko fa ianao zanako. Joba azo ny Satana kasiana satria ny protection an Joba misy ifandraisany amin'ny fatakarana fa ny anahy protection tsy misy ifandraisany amin'ny fatakarako. Za nahazo teny hoe anak'Andriamanitra fa sisy anak'Andriamanitra ty devoly zao tsy misy anak'Andriamanitra azo devoly kitiana. Ka mazanaka anao skafo ny vision anao taovy lavitra be mihitsy fa ianao misy anjely mitovy manodidina anao misy fahasampiarin'Andriamanitra manakaiky anao lay amin'ny fiainanao tsy ho ravan'ny fahavalo mandrakizay satria ninonina plany devoly dia andraritsy anakorotana anao hijoro Andriamanitra eo amin'ny toerana. Halleluja. Halleluja. Hozy izy Joba nafinaritra
tamin'ny Joba nampanompo izy nanapahatakarany na izy fantatry fa velona mipanafitra ary any apahana izy tsy maintsy ijoro normal izy milaza double portion satria zay natokiny zay nitokiny namonjy azy ozy tsy matory zany izy ka ny devoly tsy afaka nakana ny vavolombelony fijoroanao zany ozy izy nijona tonga dia mifona dia mifaina ambin'ny folo tsy anareo no mifidy afy zany mifidy anareo ka nanenanareo mba handeha sy amo isy aretan'le vokatra ozy izy ka omeny rainareo rainareo zay ny an-danitra zay katanareo amin'ny anarako na inona na inona ka rehefa manaiky tsika ny anao zay sain'Andriamanitra atao dia omeny anao miantoka rehetra fa tsy azo sakanany ianao miaraka aminy satria amary anao ny zavatra rehetra izy hitanareo ny problema zany tsika indraindray tsy te hitoetra ho volonté n'Andriamanitra fa ny secret tonga anao tsy maintsy ho succès en fiainana fatarina sitrapony dia mandehana araka izay lazainy fa amin'ny fotoana iny tsy milompo tsy afaky ny horaraka ianao fa succès foana ny fiainanao ka tsy misy afaky ny anakana antsika satria rehefa manao zay sainy ataontsika dia izy miantoka an'izy araka ny teniny zay mahatonga ny apôstôly Paoly miteny rehefa miasa ny fiainantsika Andriamanitra dia mandeha sy mihoatra hatranytsika fa na dia roatranga tsy misy aterana intsony azy dia tiako ny milaza aminao fa andresy foana hatrany ianao fa inona ny nolazantsika eny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra ny momba antsika mbola tsy teraka izay tohatra antsika farany alohan'ny amaranako azy rehefa niteny dia nanontany matetika ny tompo tiako be zany teny zany tsy misy matotra ohatran'izay le fetanetanako zay misy satria manaraka tsara ny révélation ianao marina zany zanany azy sisa foza maintsy azy tompo aholo fa tsy misy matohatra misy le fianao ny momba dia Jesosy misy matohatra ka tetrabe tsy marina ve zany iteny io dia ndaso fahazavaiko io fa zany io tsy teny zay niteny io ratsy zay nitiavako an'i Jesosy mametraka suspense foana izy dia eto amin'izay le tantara matsangana ny tananao raha tendreny izy teneno Andriamanitra vonina Andriamanitra ny andrely tsy ambaratelo andeha araka ny sitraponao manaraka tsara tsika rehefa niteny sy nanontany matetika hoe raha ny tompo ny momba antsika dia tsy misy atohatra antsika zao ny valiny tsy misy fa ny tompo namaly hoe misy io tena miteny ny tompo hoe raha Andriamanitra moatsika izy anatohatra antsika fanontaniana mila valiny io mametam-panontaniana ny tompo fa mila valiny izy ary ny valiny misy olona anankiray afaka ny anohatranao tokoa na dia mombanao azy Andriamanitra ary zay olona zay ozy izy ny tompo tsy iza fa ianao ihany zay olona zay tsy iza fa izy ianao ihany afaky mampahomby anao ny tompo fa ianao ihany manaka anazy zareo Jesoa toko voalohany andimy voalokatra mandimy fasivy niteny tamin'ny Jesoa Andriamanitra teny fikasana mbola ataoko mahomby no Mosesy ianao satria ianao nizara ny tany lovany ianao tsisy firenena janona zany ao nolonao fa za ombanao mandrakizay amin'ny androm-piainanao rehetra tsisy tena mahafinaritra tena ozy izy Jesoa hoe vita ny amiko tsy hoe vita rava zany fa vita tsy misy ohatr' zany faly be Jesoa fa saino hika fotsiny tonga dia rava Jeriko dra zany Andriamanitra rehefa momba za dia mirako rava tonga dia rava ny anda dia mandresy ianao zany ohatry dia daladala kely iny miaraka abiasa fotsiny tonga dia rava manda miditsy le tanàna ianao ohatr' zany dada rehefa momba amen abaray alleluia fa zava-attention le mandeha raha araka ny Israely tamin'ity ndraiky toraka ity ao amin'ny Josoa toko fafito nanontany teny amin'izay Josoa tompo tena miteny aminao fa tadidiko tsara ny teninao hoe tsisy mahajany ny loko amin'ny androm-piainako ray manontolo za zao mbola miaina ahoana zao toy zao tompo hoe tadidiko tsara ka fa ahoana misy fahalotona tafito izy izy ao amin'ny olona nitahizava-boozina sy tokony ho tehirizina ry zareo noho izany izy dia tsy araka aminareo tsony ka ny problema tsika maro no tehisitraka amin'ny fomba an'Andriamanitra hamody fanina ny tenin'Andriamanitra fotsiny tsoko zao tadidio ianao afaka hody fanina amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy anakana ny teny tsy ho marina ianao te ho victor na andresy ao ambadika le fisainanao everinao fa mapety ianao fa ho victime ianao raha tsy mitandana marina ny teny mitoetry fahamarinana foana
fa ianao mila manaiky ao marininy teny averiko lezy betsaka ny mila n'Andriamanitra ampiasa azy fotsiny zao promesse tadiaviny teny fikasana fanifanitsina tsy tia raha vao sitrapon'Andriamanitra manakana ny sitrapoany tsy mampisika azy ipiry ianao zay ny kristianina eo amin'ny toeran'ny olona tia mpanompo an'Andriamanitra fa tsy tena manaiky anompo azy tsy hoe itoerota fotsika dia ifaly amin'ny teny fikasana hoe afa-tondromaso Andriamanitra dia mitoy ihany ny danse classique falenao ny tena hoe lohany afa-tsy rabo ny velona afa-tsy mipady tsy misy fidina voaforona amelezanaka tsy isombina tena mariny zany fa milanao tsy manakana ny lalanao ny fahotana sy fandarana ny fahavalo fotsiny Andriamanitra dia mety le izy tena tsy azo sakanana ne hoe ianao ho andresy amin'ny zavatra rehetra araka ny teniny saingy aza mampifangaro ny fahamarinany amin'ny zavatra tianao tsy avy aminy ok zay misy fotoantsika indraindray sasaratsy omen'Andriamanitra anao ny hery baiboly miteny tsarory Jehovah-Andriamanitra ao zay nanomenao hery atokanao anankarena hoaninao dimy voalohanbokana sady tsy misy fanatitra zara raha manao ny fanjakan'Andriamanitra tokony androso mila taitairana vao manao atony zany tsy misy an'ireo manery na manao rakitripito système tsika andeha mandeha ihany manao mpafokarina tsara ianao sy zavatra rehetrarehetra dia atao le izy za tsy miteny aminao hoe anaitranao mba adobe ho fanjakan'Andriamanitra iny conviction anao hoe maneho ny fahamarinana fotsiny avy amin'le teny anaitranao ny zavatra tokony atao mba tsy anadirana sy anadirana anao rehefa ho avy Jesosy adinonao na zéro anao taloha raha tsy tao ny tanany satria ngamba mihevitra anao hoe magnotantana fotsiny dia mety zareo dia torono miatoko faroa amin'ny telopolo andiny fadimy ambin'ny folo dia torono miatoko faroa amin'ny telopolo ny andiny fa dimy ambin'ny folo so fotsiny avalony tompo anao ny natavy Jesosy naka namelitaka efa natavy ianao sady voronofo ny favety be dia nafoen'Andriamanitra zay nanao azy izy ary nanamavy ny vatolany famonjena azy mingavy ianao a mitandrema tsara aza mifikitra amin'ny zavatry ny tany tsy ao no avinao no mitoetra misy le tompony aina mijery sy manome fotoananao ibebaka tenenina ny fitoriana ianao tsy tanisy itory filazao tsara satria tsy resy pahatra ianao ino le ton'olona rehefa tsy mitory laha ny andro izy mitsikera ny olona mitory ary fantatrao hoe fa manomboka mahazo vana tsy kelikely ny satany ary te hifady izy azo anao io toerana ratsy misy anareo io tena ingavy aminao andro anyrivo verena re hitako androany fa ho afangan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa mbola tsy tara akory io amin'ny fotoana tsapahanao tena fa eo amin'ny toerana tsy tokony isy anao ny fianam-panahinao dia afaka ninapa-kevitra tsara ianao mba hahafan'Andriamanitra miasa mahely anangana anao ndray koa tsy misy raha afaka ny anakana anao fa tsy ianao ihany ka tandrea tsy misy mpamosavy solon-drasy tena faran'izay mahery vaika zany afaka anakana anao fa ny problème anao tsy fijoroanao no mba atonga anao tsy mandroso atonga an-tan'Andriamanitra tsy hitanao ny medingana faran'izay tsara araka izay lazay fokasaina atao ho fiainao ataovy tsara ny fiangonanao aminy raha ianao izy tianao loatra sary-piaro aminao satria zarany ianao tsaroa fa raha toka tsy ianao no manakana anao dia tsy misy masakana anao tsony satria ny herin'Andriamanitra no mitsoa ary izy no anohatra ny fahavalonao rehetra dia voly afaka manao mazizy afaka manelikelina kely eo izy mody manao any satria le tenana tsipikely iny any ny lasa mena rany ohatran'le tao Egypte fa tadio fa tsy misy mahajo zany rehefa tonga ny teny Mosesy ahitako fa le mena rana rehetra nanohatra anao hatramin'izay ho ately ny mena rana ny tompo zany androany atandremo sao sy makataon'Andriamanitra ianao mbola iainao ny fahotana indray tena miteny aminao va tsy mety zany mialahy ianao eo tsy hoe lany fotsorora fotsiny any teny hoe aza dia mandany fotoana mitely lava loatra rehetra fa mba mivavara aza manao jeu lava loatra fa misy ndraiky any amin'ny fiainam-panahinao io zany tsy adaly tena mitsotra aminareo fa ohatrako mileta tenin'Andriamanitra isan'andro vavaka mandany fotoana amin'ny tompo mandoaly fantatro fa tsy hoe tytarity ny lovako fa mifantatro Andriamanitra ampiasa amin'ny fomba miavaka afahako miatika ny fiainako sy mahaviko ray manontolo manaitra ny ankonako anatanteraka an'izany ndao hiaraka nompon'Andriamanitra tsinitsika raha tsy misy an'i Jesosy ary tadiova rehefa misy an'i Jesosy sika mihoatra noho ny ampy alleluia amin'ny zavatra rehetra amin'ny fahendrena amin'ny fisainana amin'ny fahatsoloana eo amin'ny fiainana
ilainy ianao matsiro nen'andriamanitra l'opportunité ahafahanao miaina sy misitaka zavatra tsara lava eo amin'ny tontolo ny ara-pananao etimety hoe inona miefa ratsika raha ohatra ka zay titsika foany ny atao eto amboniny tany raha minataoko natao efa potika ty tany ty fa sofan'isan'i jesosy sy mitarika dia entiny zavatra rehetra. Alleluia. Ka tsy mety rehefa hoe ataontsika dia mety daholo misy ny tsy mety tokony ho vaina. Ny asa fanompona tsy hoe rehefa nahitany nataony Paoly dia naraka an'iny koa ny zanak'Sikeva fa ny devoly manana discernement fantatry ny devoly tsy discernement ny ananany fa mamantatra koa izy zany hoe iza marina no fa nafaka mamantatra koa zany izy mafana azy fantatra ozy izy i Jesosy fantatry i Paoly fa nareo izy ka niara fotsiny tena rovo tany akanjo ny brida nafa barakana tenody satria zanak'Sikeva mieritreritra hoe zay koa mavita zavatra vita amin'ny Paoly tonona fotsiny anarany tory dia tonga dia mety mezany devoly fantatra hoe Jesosy izy fantatra koa Paoly fa nareo izy ny fotoana ny mandeha nanoka devoly ka zany tamin'izany ny mbola hoe miofana dia tsy mahazo manoka fa tsy maintsy mivoaositra mamita tanana araky ny fotodrafitra araky ny rafitra ao am-piangonana dia zany tamin'izany mpiomana na zay manao mpiandry mahafantatra zany dia tsy misy afa tsy mpiandry any manao kanjo masina dia araky ny lalàna dia mpiandry mameta tanana fa mpiomana mihira ndray fikisoma tsara ny firana dia nyvakiko dia ny hira zako hira dia sasadio tena mbanevereny atsoemira isika ma nataoko tsara tsy teve miala mianarany Jesosy miala Jesosy misy izy le démoniaka ianao izy izy manokana vo eo no notsambava izy fa vo avinirina paraky so dia zany tokony androka aloha izy le devoly tsy mahazo mipanga tsy mahazo mipanga tsy mahazo mipanga zavy misy izy nataony hoe mipanga ianao araha izy izy mitonina ny zany anarana zany nefa izy zao ny ataonao ranabavy tena mbola mihinana tokoa ve ho ahy ianao maintsy azy e tena mbola mihinana miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any le mpiandry lehilahy aloha fa lehilahy tena mety zany da hoentiny fo ianao hoentiny miala amin'ny anaran'i Jesosy vola da berinarana tsy nalohanao akory tena mipanga farazetsana ary zay fiampangana rehetra mitombony ay metra amin'ny anaran'le olona tompotrosa tsy nalohany leranga dia o zay marina ve zany tena misy tokoa le raberinary asa misy fahasairana na tonga nletsina miala ao amin'ny anaran'i Jesosy toy izy mpiomana ihany ny zavatra rehetrarehetra dia avy any niditra avy any raha matoa kely mbola minarany Jesosy Kristy avy any Nazareta so ianao rosy izy fo maraina dia vo avy nitsangatsanga maraina ka le sipanao izy izy mbola tsy vita raha taminao nefa ianareo fa natory sady fa tsy mety dia inona zavatra mitranga pirina daholo no foto-dalàna tsangana le mpiomana tokony hira nandroka devoly vo délivre za tsy miteny hoe ratsy mirafitra faiza mandamina nentina miady fa misy fotoana meo lalina ny fanahy fa ombadiky ny fahendrena ny fitarian'ny fanahy misy zavatra spesialna miany anao any amin'ny hoavy surprise tsy hainy izanizy fa andriamanitra rena misy famile tena miteny aminareo a fa maro ny lalina natreo fa rodolo fa kely be kilotony Jesosy otrosovana maro lalany zany mahita karazan'olona be dia be ato anatina fanompona fa tena riko ay ve zao ay ve zao tena sitak'Andriamanitra ay ve tiany takian'Andriamanitra ay ve tiany anamboarana manahika dato manahika halleluia halleluia ary tiako fantatsika fa tiako tsika isitraka ny fahatsarana Andriamanitra mitoy raha mandray décision tsara ianao androany
tsisy asakananao zany etreretony amin'ny fotoana anankiray no fahatsapana fa mamona tsy havonjy anao dia tady dio dia volo mitady zay planina andavananao tandreo sodisotara loatra misy olona tokony hoe andany vola amina miliary itsabona teny satria mahatoky ao fanjakana izy dia zavana tsisy dikany dia sotranon'Andriamanitra izy satria namafika ho tany tsara izy fantatrareo Dorcas Dorcas tsy tokony ho velona fa tsisy olona mitovy amin'ny Dorcas ao tanàna midika an'izay tsy maintsy ho azony izy aloha satria tokony misy olona Dorcas zay mahatonga ny sampana Dorcas mbola misy manakandroany satria kiasy loatra ny zavatra nataony alleluia ka le izy ataotrao fonao ty ny fanjakan'Andriamanitra tsy ety loatra ataotrao tsy ety loatra hoe fa viato maketo miena aloha vetsika tsy mieny alleluia mingavy aza manaketoetra amin'ny ota ela loatra zany misaina miaraka amin'Andriamanitra midingana tsara ny apokalypsy toko fahatelo amin'ny fadimy ambin'ny folo ka hatramidiny faina ambin'ny folo miteny Andriamanitra hoe fantatro izy izy fa sady tsy mafany anao izy tsy mangatsika na ianao izy afana na ianao angatsika fa raha matimaty ianao dia tsy haiko maninona mivavaka moa izy amin'izay misy mahafantatra tsenjery an'izay ve maninona mivavaka ony aloha mivavaka ompitsara toko fahina ambin'ny folo nandiny fahavala ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fanaky amin'ny roapolo ary rehefa hitany Dalila fa efa nambarany azy ny taompondrehetra dia naniraka izy apaka ilay andrina ny Filistina anao miakara amin'izao indray mandeha izao fa efa nambarany ahy taompondrehetra ary ireo andrina ny Filistina niakatra hoaniny mitondra ny vola teny tanany ary raha vehivavy nanondana ny Samson natory teo andohaliny dia niantso lehilahy ka nanaratra ny volondohany fotoboliny fito amin'ny lohany dia voazay nampihety azy izy satria niala tamin'ny heriny dia io raha vehivavy amely anao ny Filistina ry Samson dia mifoto amin'izay izy ka nanao hoe ivoaka tahaka ny teo aho ka netsika ny tenako kanto tsy fatany fa Dieu efa niala taminy be dia be zany tsy mahafantatra fa hoe za mbola mahavita azy mbola boby be fa Andriamanitra fa tsotsony ka tsika tsy hoe manohatra n'Andriamanitra na manam-pahasaina rasy nefa manatena fanohana antsika izy Samson ny atao hoe adaladala zany ny antony tonga tsika indraindray totototo mitady fanohanana mambavaka mitady vaniny etseroa miangavy anao manontany aloha ny tenanao manokana aloha hitadiavanao fa metra tanana fa na folo faran'izay eny indrindra raha io tia manatona anao inona ny tsy mety atao anatika ilainao fanovana tsara fanavy malemy fanavy manetry tena vokatry ny fanavy efa iainako miafantarina fa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao averiko indray miendra ny zavatra anakefatra reto tsy kizitina sy mora tezitra sy miakatrakatrafo amin'ny tsisy dikany tony tsara mamela helo tsy mahakasika ianao le zavatra rehetrarehetra nivelana satria tsisy élément réceptif tsy misy zavatra afaka andraisana an'le izy ao anatiny zany mahatonga mitofona eo amin'ny azo izy mifantsika mamelany elo tsy hatany énergie to Dieu tsy malalina ataony amin'ny lalao lefona jery zany ohatrany hoe misy favoazana ve ny tompo tsy mahakasika azy le izy satria tsy misy an'izay tsony ao anatiny alleluia kitanao ny teny mahafinaritra antsika zao anao dia zao tsisy matohatra manana fa izy ny tompo nisy zany tenena tompo an'izany nisy izy ny tompo teninao ihany azonareo le izy ka tsy misy olona anakirefaka na raha masony eo anatinao ankoatranao ary tsisy afaka nitaratra hijery lalina ny eo amin'ny fiainam-pananao afa tsy niten'Andriamanitra voarainao alleluia alleluia ka maro amintsika indraindray maro amintsika no mivavaka mandany andro satria Andriamanitra tadiavana ataontsika izay fomba rehetra anakekezana azy fa nitoetra ratsy fotsiny bebaka sakelehana ihany
fantatrao hoe fa tsy olana amin'Andriamanitra ny lerina zavatra etavery eo amin'ny fiainanao. Fantatrao hoe fa ny fisasarana mandritra ny fotoana afaka oton'Andriamanitra anatin'izay minitra. Tsy olana ihany koa ny hitahanao mihoatra noho izay irinao, fa saingy tsy vitany kosa ny leranao amin'izay mety ho safidy eo am-ponao, satria safidy io anao sitrapony dia anao zany fa tsy azy, ary ny fanahinao dia ambony lavitra aminy mihoatra noho zavatra rehetra. Mino androany fa voarainao ny teny ho taina manokana amin'izany ianao. Amen, amen. Fantatrao ve tianao Jesosy? Ty tapataona manaraka ty tairony tompontsika handroso tsara, aza manao zay tsy tokony atao, manova tsara zay tokony atao. Fantatrareo ozy izy Andriamanitra nelona tahaka ny akoho fa ny androny olona dia miserana Jesosy izy dia trentony nda iandohany any an-tany-didolitsika rehetra. Alleluia. Misy lehilahy anankiray izay Jesosy Kristy no anarany, misy solatra eo amin'ny tanany, misy eo amin'ny tongony ary eo amin'ny lany vohony. Manao andreo ny anina doré kely izay izy dia misamboady tsara, izy tsara fanahy be mihitsy. Dia rehefa voreo tsika miaraka aminy dia ho tantarainy aminao amin'izay. Hitanao le ohatran'izao iny, ohatran'izao aniny, le ohatran'izao ohatran'izao ny fiditra amin'ilay izy. Hitanao pasteur Rodolphe le miteny anao hoe reto no tokony atao, dia anao le manamafy amiko reny. Ary iny lalina sy ny ekena inona tonga ndretsy fahavalo be dia be tadinao averiny kely le séquence amin'ny film ahafahansa mampahory reny, averiny kely jereo ny amin'ny tableau io dia jereo ohatra mijery vidéo ianao mijery ny fiainanao le tetina tonga ny ela be za efa maika be mihitsy fa tsy avelanao atsafidy mihitsy vao may ianao manaraka ny ataony ndretsy dia ambafisiny amin'izao dia kajina ohatran'izao. Hitanao ianao tena ambony tany tesitra mahita ny voalavo verimeriny eo dia anarany fa ohatran'ny voalavo mihitsy ianao tamin'iny. Zay zany le dia pasteur atao loatra aza manao olona loatra voalavo. Jesosy koa vety anao fanoharana zany. Andriamanitra tonga dia miteny jereo izy mivitsika. Nandray ny olona sainy maka fianarana any mivitsika. Halleluia. Misy fotoana Andriamanitra manome fanoharana antsika akafa indrena amin'ny zavatra hitany masontsika iserantsika manodidina. Ka zany roany tsy miteny hoe voalavo ny olona fa betsaka ny olona manao izay voalavo. Ianao tiako hifaly, amen, satria tsy hainao anie zany. Alleluia. Olona ny ivelany any zany le tsy mivavaka reny fa ianao tsy ohatr'izany, amen. Za mino raha misy zavatra tsy mety io mety manakana le vokatra tsy tena hipoaka tsara, fantatrao ny tokony atao manomboka ambany. Sangano ny toerana misy anao zao tsy hivavaka hiaraka. Ny tena miteny hoe tsisy masakana azy zany rehefa hiasa izy. Ngavy anao androany arivo verenenao ny fitiavana voalohany.